Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramaka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramaka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramaka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramaka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasa ny vamalana no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tenako miaina aminao manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy isa tokantrano isa ambatan'olona izay tonga miaraka aminay eto amin'ity androany ity dia manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetrarehetra. Raha anao tonga miaraka aminay dia tetena aminay tsika sendrasendra mihitsy koa no nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny Tompo anao ka dia araroty ny fotoana izay ahafahantsika ny tenin'Andriamanitra zao fa misy zahatra tian'Andriamanitra tongavana amin'ny fiainanao mahatonga anao tonga eto androany fa tsy kisendasendra koa ianao tonga eto io. Manana finoanan'izany ianao. Alleluia. Koa dia tahiny Tompo ary tsika rehetrarehetra. Iaraba nareo rehetra izay fampankety ihany koa rehefa fa izara sodranotsika rehefa miloha ny zatra ianao dia andolotsika metraka amin'ny fotoana mpiray tamin'Andriamanitra dia andolotsika hivavaka araka amin'ny ranabavitsika Noro izay any Madagasikara. Izy no hitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana androany. Tahiny Tompo ranabavy Noro anao ny fitenenana. Sotram-pasterana ny fitenenana. Tainy Jesosy pastera sy ny ankohonany. Tainy Jesosy isika tsirairay avy izay manaraka izao vavaka fiambenana izao. Iara hivavaka ary isika hametraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra tsara indrindra dia raso mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao. Izahay. Saotra Jesosy raha tavavory eto indray izahay hianatra sy haniteninao. Faly ho fonay satria hifandray aminao indray. Saotra Jesosy manalo fahasoavanao, ny fitahianao, ny fitiavanao izay omenao anay tsirairay avy. Mangataka fanao masanay izay Jesosy mba hanatrika anay amin'izao fotoana izao. Saotra Jesosy fa vitanay sy minera lehibe izay natrehanay. Ianao anay Jesosy mifanilo manazava ny lalanay sy mpitari-dalana anay. Ary raha koa fiamoranao sarobe Jesosy amin'izao fotoana izao mba hanana fifatoana tanteraka izahay tsirairay avy. Dia tahio koa Jesosy ny fitaovana izay ampiasainay eto mba tsy hisy ny fahatapatapahana fa mba hanana fifatoana tanteraka izahay. Arovy fanamasanao Jesosy koneksionay Nesan'ny devoly sy Satana dia tsy manana anjara eto amin'ity fandaharana ity
fahadidiana sy fatorana ny anaran'i Jesosy. Dia tahia koa Jesosy amin'ny pasiteranay izay izarany teninao aminay. Mba ho tafalatsaka tanteraka aty amin'ny fonay sy anatinay avokoa ny teninao rehetra. Ianao anie Jesosy amin'ny teny ao am-bavany. Ary tahia koa izay tsirairay izay mandray ny teninao mba ho tafalatsaka tanteraka ato anatinay sy any amin'ny fonay avokoa ny teninao rehetra sy ny fitiavanao. Jery amin'ny fomba manokana Jesosy eo ireo namanay izay mbola ny ambadika any. Vangia amin'ny fanamasinao izy ireny ary tario amin'ny lalanao ihany koa. Jereo ihany koa Jesosy ireo namanay sy ny havanay izay tsy salama amin'izao fotoana izao. Ianao anie Jesosy amin'ny teny amin'ny fahasalamana ho anazy ireny. Dia amin'ny anaranao Jesosy no ametrahako izany vavaka izany. Ary ny tera sy ny hatsara ny voninahitra dia atolotra aminao irery ihany. Amen. Alleluia. Alleluia. Mankasitraka indrindra ianao raha mbavarano soa Elizabeta tanatin'izay vavaka mampijy nentinao izay. Dia Jesosy any amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany dia maheleza foana amin'ny asan'ny tompo. Azafady ny tsodranotsika aloha dia eo amin'ny bokin'ny Josoa toko fahatelo andiny fafito. Josoa toko fahatelo andiny fafito ity dia tenenin'Andriamanitra ny Josoa rehefa hitany Jordana i Josoa. Any niomakomana amina zavatra ngezabe izany dingana ngezabe hitan'ny Jordana izany dia nomen'Andriamanitra toky i Josoa. Halleluia. Zao ny tenin'i Jehovahandriamanitra. Amin'ny aran'izao aloha Jehova tamin'i Josoa, anio no nandrataoko anao imason'ny Israely rehetra, hafantarana ny fatakan'ny nombako an'i Mosesy, nombako anao koa. Halleluia. Amen. Toko tsy maintsy nomenany i Josoa zany mba ahafahany tena mandeha am-patokiana. Halleluia. Hitondra sy hitandrina ny zanak'Israely, hitondra azy ireo any amin'ny toerana izay hitondrana azy. Ka dia tahin'ny tompontsika rehetra ho tanteraka amintsika rehetra anie izany fa mba anio koa ny hanandratan'i Jehovahandriamanitra anao, io mason'ny Israely rehetra, io mason'ny olona manodidina anao, misy fanandratan'Andriamanitra vaovao indray ho ataony eo amin'ny fiainanao. Halleluia. Dia tahin'ny tompo daholo tsika rehetra. Angelina Diamant any Chine, Hortensine Koweïty, tonga soa. Anjezika Patitry France, Nassimi Koweïty, Invina Rodriguez Arabie Saoudite, Mirarandre Malala Allemagne, Tsiramboramela France, Mampiona France, Tsosy Jesosy mandrakizay Allemagne, Yama Koweïty, Kekerandrena Solo Madagasikara, Mirsobehanjana Arabie Saoudite, Erikarak France, Asany Apôstôly Madagasikara, Itody Noeline France, Someva France, Jesosy Mandresy Madagasikara, tonga soa ihany koa Kotanila Belgique, Bersava Koweït, Lovlitina France, Marie-Joë États-Unis, Asany Apôstôly efa teneniko teo, Marie-Angela Dubai, Ranosy Olga Koweïty, tsy diso tahiny Jesosy Razanasoa Sylvie Koweïty, tahiny tompontsika rehetrarehetra. Zay daholo. Fanjandrena Valina France, ilany amin'ny miariny aina France, ary misy hitako ato nefa tsy hitako ato. Mirsobehanjana Arabie Saoudite. Alléluia. Tahiny Jesosy Marie Charline, Antandreny Marie Charline, Madagasikara. Tahiny Jesosy isika rehetrarehetra. Inona no azontsika hijoroa olombelona, azontsika nomezam-boninahitra n'Andriamanitra ny androany. Inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao tamin'ity androany ity dia ndao hamezantsika voninahitra azy izany. Izay natao rehetra ny androany dia tahiny tompo. Alleluia. Dia nambinin'Andriamanitra dia afaka navita ny asa loloha dia
afaka nakaina sy nakasaina tsara anomana ireny fandaharana manaraka ihany koa ny toetra raha androany tontolo nanana fotoana narana toetra raha tany Madagasikara dia nafapana tokoa dia soraka n'Andriamanitra izy ilaina manara-baovao. Indra sao sy Andrina Suzel Suisse artisanat de Madagascar France na indra sao sy elana miarinena France tonga sotsika rehetra. Inona ny azo ambara ro ary amezanao voninahitra n'Andriamanitra anjaranao zao. Ny hoe Lifantoa tonga soa ihany koa France Angozirin'Andriana Solo France tonga soa daholo. Andao arsika hira anankiray atolotra fitiavana be antsika ty hira ty, tsika mba amisavisan'ny Madagasikara atsika. Ole hira hoe Madagasikara koa tanindrazako, halleluia. Taony ny aviako, taony ny poirako. Dia ataontsika izany hira zany ho voninahitra Andriamanitra. Dia hitsoravin'iltsika amin'izay dia tonga dia hitsy amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny ranobavitsika makirinintsika ao aorianan'izany. Mino finaritra atao ilay tahiny tompo.
Alléluia. Mampalahelo kely foana ilay malahelo kely amin'ny Madagasikara kely foana isaky mahay indry iny ilay anteneko anareo zany. Satria mampalahelo kely zany ilay Madagasikara kelintsika iny dia tsika hoe mavavaka ho an'ny firenena foana isan'andro. Zany anisan'ny zavatra mampilamina ny conscience-ko teneniko anareo amin'ny Madagasikara. Mampilamina conscience-ko fa efa firy taona zany tsika nomboka nanao vavaka fiambenana 2018 tsika nomboka nanao an'ity live ity. Fito taona zany zao mitondram-bavaka ny firenena foana dia efa izaho matoko fa henon'Andriamanitra iny ary na dia mitombo ny fanompoan-tsampy, mitombo ny faniratsira, tsy maintsy misy tahin'ny tompo foana ary ny fiangonantsika ireo dia tsy maintsy tahin'ny tompo any dia milamina ny conscience-ko. Hoy izaho efa somary mba mahavita ny anjara ihany tsika mitondram-bavaka isan'andro. Firy izay vavaka natolotsika ho an'ny Madagasikara izay dia mampahery ny malagasy rehetra izay any an-tanàna mino aho fa tsy nisy voakitikity na dia fofona lacrymogène ary mety dia mba tsy tonga tany an-tokantranonareo tsirairay avy fa dia mba nasian'i Jehovah avokoa manodidina ny tokantranonareo tahiny tompontsika rehetrarehetra. Noélie Fanto, France, tonga soa. Andina Suzelle, tonga soa. Nareo tsika mba hiraba kely ny zanak'irana vavy Suzelle, Gabriel kely anniversaire ny androany. 3 taona androany Gabriel ry havana dia mirary soa ny Gabriel. Andao mba hanoratra tena mamitsika firarisoan'ny Gabriel kely zanak'irana vavintsika Suzelle fa anniversaire ny androany. Tahiny tompo Gabriel ho tahin'Andriamanitra hatrany hatrany any ianao.
Alleluia. Niala maheso Italia tonga soa ihany koa. Misaotra ny Jesosy izy mery be anjana lamina tsara tontolo andro koa feno fiarovana amen. Hoe likaraiky hoe eo alleluia direct Jesosy fa mbola nomeny heri-tanjaka ary fahasalamana izay menakavy menakavy mbola nahafahany nanao ny asa aman-draharaha rehetra anio sady mbola narovany ihany koa tsy nisy loza nahazo. Alleluia amen. Hoy na hoe alleluia misaotra an'Andriamanitra be fa nilamina tontolo andro ray menakavy kely narovany tamin'ny loza sy ny rofy dia tapahoana somatsara atao trano indray izay dia rain'i Jesosy voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Alleluia. Hoe ajasika patisio misaotra an'Andriamanitra dia misy aza mikorotana narovanao tafody hatrany foana ny havana rehetra any Madagasikara. Misaotra Jesosy. Amen. Tena marina izany. Mivavaka ho azy sika arovan'Andriamanitra izy aza manahy isy anjeliny Jehova ijoro akaikin'io magasin io. Alleluia. Arovan'Andriamanitra amin'izany izy mivavaka itsika ho an'izany. Anatany Marie Charline direct Jesosy malala hitantana sy niaro ny diako androany. Alleluia amen. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra ny lamina nafinaritra ny tontolo andro feno fiarovana fahasalamana any menakavy direct Jesosy malala amen. Hoy Bertsaba tahiny tomponareo rehetrarehetra tahiny Jesosy tsika tsirairay avy. Raha mahita mpivarotra moto eo Amboditsiro ianareo mpivarotra scooter be dia be maromaro izay dia sokany mampionina izy io dia io izany mitady hisy androba izany amin'izao fotoana izao fa roatsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Tena roatsika amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy izany olona mivorivory mitady hamaky ny magasin izany tsy ambinina tsy tanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Izay ary no ela hitramin'ny tenin'Andriamanitra isika mampandrosozy ihany navatsika makirina hitondrisika anatin'ny tenin'Andriamanitra dia tonga dia mampandrosotsika ary izy. Alleluia. Sisisona Suzella. Tahiny Jesosy. Makirina anao ny fitenenana. Alleluia. Tahiny Jesosy antsika rehetra dia tahiny Jesosy koa pastera menakavy dia manona fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy sy izay rehetra miaino izao tenin'Andriamanitra izao. Dia resako fahasoavana lehibe ho ary afaka hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika androany ary mankasitraka koa pastera manome fitenenana amin'izao fotoana izao. Amen. Dia ny tenin'Andriamanitra hitantsika dia ao amin'ny Hosea 3:1 ka hatramin'ny 7. Hosea 3:1 ka hatramin'ny 7. Vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ity verset ity riafiko verset tamin'ny batisako. Dia nitajerevantsika kely ny tontoloko hatramin'ny navitako batisa izay dia izany no hamerenako an'izao toloteny izao tanteraka ve izy ve sa tsia. Dia amen. Dia ny tenin'Andriamanitra hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jehova tamiko mandeha iana indray tiava vehivavy izay tia ny vady nefa mijangajanga. Dia tahaka ny fitiavan'i Jehova ny zanak'Israely nefa ireo kosa dia mihodina ho amin'ny izay andriamanikafa sady tia ampimpam-boaloboka ka dia hovidiako sekely volafotsy 500 sy vary hordea iray sy tapany. Sy vary hordea omera iray sy tapany. Azafady. Ary hoy izaho taminy andro maro no hitoeranareo miandraha fa tsy havela hijangajanga na hanambadiolon-kafa ianao ary izaho koa dia hotoy izany aminao. Amen. Dia izany ry havako ity izaho ity. Amen. Dia izaho mbola tsy nanao batisa dia tena hoe vehivavy mpijangajanga tokoa. Tena hoe vehivavy
mpijangajanga ry havako tena nanao izay fiainana ty tany ty fa nefa tian'Andriamanitra ahako dia ozy hoe dia hoy Jehovah tamiko mandehana indray tiava vehivavy izay tiany vadiny nefa mijangajanga nefa mijangajanga. Alleluia. Dia efa natetika Andriamanitra ny andro fa tsy nampandeha ahako dia tamin'ny indray andro iny ry havako dia nandalo tendray koa i Jesosy ry havako dia satria Jesosy dia Hosea dia tandremina Jesosy satria andeha hiresaka amin'ny zanak'Israely hoe andeha hankala izy indray satria babon'izy ireo babo amin'ny firenena hafa. Dia nantsona Jehovah indray Hosea andeha haka izy ireo andeha hanambara fa hoe zaho no Andriamanitrareo zaho no karakaraanareo hatrizay. Dia tahaka izany koa izaho ry havako dia nandalo teo aminy koa dia Jesosy dia efa hainy foana hoe maheno hoe Jesosy mandresa Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako mivavaha dia izay henoko foana isanandro nefa mbola tsy nahataitra anahako ry havako fa tamin'ny indray mitoraka ry havako dia tonga teo amiko Jesosy dia hoe dia nitory tena hoe tamin'izay ry havako ny tenin'Andriamanitra voalohany ny reniko tamin'izay tamin'ny voalohany naharahako ny fandaharana teto amin'ny Akiradio tena hoe nahakasika ahako ry havako naharesy lahatra ahako indrindra fa ny fitoriana n'Andriamanitra eto izany no nahakasika sy naharesy lahatra ahako ry havako hoe tena hoe ato tokoa no misy Andriamanitra izany tokoa no tena Andriamanitra. Amen. Dia tsy niteniteny hoe aza olona ratsy za olona ohatran'izao fa ny tenin'ny Hosea ry havako dia tia fotsiny tsotro izao na dia mijangajanga aza na dia ratsy aza fa tena hoe tiany fotsiny tsotro izao. Amen. Dia ary izy milaza akato hoe amin'ny andinin'ny 7 ary hoy izaho taminy andro maro no hitoeranao miandry ahy fa tsy havela hijangajanga na hanambady olon-kafa ianao ary izaho koa dia ho toy izany aminao. Amen. Tsy hoe vita batisa foana no hitoerako eo anatrehan'Andriamanitra fa hoe andro lava ary Andriamanitra dia tsy hijery olo hafa hoe ho asolo ahy fa hijery ahy foana hoe andeha ho tiavina. Amen. Dia ho anao koa ry havako dia atoloro ny tenanao fa tsisy fiainana tsisy fiainana ankoatra ao amin'Andriamanitra ry havako. Ninona izay any aminao na inona izay ataonao any fa raha vao tsy Andriamanitra ry havako dia tsy mangeza ry havako ny fiainana ry havako raha tsisy Andriamanitra. Amen. Dia jerentsika ny ato amin'ny andininy amin'ny toko faharoa amin'ny toko faharoa andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Hosea zany eo ambony eo ary ho foko ho vadiko mandrakizay ianao eny ho foko ho vadiko amin'ny rariny sy hiziny ary amin'ny fitiavana sy ny indrafo ianao eny ho foko ho vadiko amin'ny fahamarinana ianao ka dia ahalala any Jehovah. Amen. Nanomboko tery havako tena tsapako nanomboko tamin'ny nahavitako batisa tena tsapako tena hoe zay ve ny eo an-tanan'Andriamanitra satria na dia hoe mandalo ady mandalo fahasarotana ny fiainana fa tsy lavo ry havako fa tafijangana foana tafajoro foana satria Andriamanitra no eo ankaikiko. Andriamanitra no namako miatriky ny fiainako fa tsy olona ry havako fa tena hoe be dia be ny olona nandao ahako raha zaho tamin'ny taloha mbola tamin'ny toko 7 ty amin'ny Soramandry toko 7 ty tena
nalahelo ry havako, malahelo raha vao hoe tsisy olona namana zany, malahelo raha vao tsy resahan'olo zany, malahelo raha vao mandalo ady kely dia tena hoe tena tsy haiko hoe tena hoe raha atao titre ny fiainako ry havako dia hoe fiainana tsy mankaiza ry havako, tena hoe ao anatin'ny korontandava, ao anatin'ny ady lava, ny ady mandreraka ny fo ny fanahy, tena hoe tsy haiko donko angamba no ilazako izany aminareo tena sarotra fa zao ry havako dia hoy izy hoe ary ho foko ho vadiko mandrakizay ianao, dia hoe tsy hoe izaho le taloha fotsiny hoe nanolo-tena fotsiny fa tena hoe amin'izao ry havako voaro ahako ry havako, tena hoe tsisy zavatra hoe manahirana ahako fa milamina tsara ny mombako, tsisy zavatra hoe mahataitra anahako zany ry havako, na zaho aza ndraiky tafanotany tena hoe ohatr'izao ve tena zao ve ny miaraka amin'Andriamanitra zany tena toa sambatra be toa milamina be ny fiainako satria tena hoe matsapa feno ry havako, raha misy zavatra misy ady dia taloha ry havako dia mitomany vao mandalo ady dia mibabababa mitaraina, fa zao ry havako dia ho izaho hoe ety amin'ny andiny faharoa-roapolo ty eny ho foko ho vadiko amin'ny fahamarinana ianao ka dia ahalala an'i Jehovah. Dia iny ry havako no teneniko vao mandalo ady, vao misy zavatra mikorontana kely eo ankaiko dia hoe regny ve mahery noho Jehovah, regny ange tsy Andriamanitra, regny ange tsy ino hoe izay fotsiny no ahavaliko, dia ohatra hoe tena hoe milamina amin'izay aho ry havako fa tsy matahotra ady tsy matahotra ninona zany aho ry havako, dia tena tsy azoko hoe ahoana no ilazako an'izany aminareo ny fahatokisako hoe manana zany Andriamanitra zany ry havako, tena lalina ry havako dia izay ry havako ny tenin'Andriamanitra hoentiko amintsika eto androany fa tena izaho tena tsy honohono tsy ino fa tena hoe hatramin'ny nanompoako an'Andriamanitra nidirako tamin'ny batisa, tena milamina ry havako ny fiainako, tsy hoe manam-bola manana ino fa tsy fotsiny ny atao amin'ny foko dia hoe ka dia hahalala an'i Jehovah, dia nahalala an'Andriamanitra ahako, nahalala izay kely nampahafantariny ahako ry havako, dia indrindra vao tsy ela tsika nanao seminaire iny ry havako fa tena hoe nahalala bebe kokoa amin'Andriamanitra ry havako, fa tena sambatra ry havako manana an'Andriamanitra dia ho fony ho vadiko mandrakizay hoy izy ho fon'Andriamanitra vadiny mandrakizay tsika dia ho ampakarina amin'ny fiainana mandrakizay fa tsy eto fony, tsy izao izay iainanao kely izao hoe amin'ny fiainanao izao satria mbola mitovy amin'olona rehetrarehetra hoe ohatran'izao fa ho mandrakizay ry havako ny fitiavan'Andriamanitra izaho sy ianao dia midira amin'ny rano batisa ry havako dia ho any an-danitra ary izany ry havako mipetraka ato foana hoe vao mandalo ady makirinina, ohatra hoe makirinina tsika ange ho any an-danitra makirinina tsy anao ange ho ampakarina tsy io foana zavatra iadinao fa hiady fiainana mandrakizay, izany no tanjoninao izany no itiavako anao dia izay foana ry havako ny ato anatin'ny sofiko ny ato anatin'ny foko tena hoe voninahitra ry havako ho an'Andriamanitra irery ihany fa mino sy matoky fa hanolo-tena ianao andeha hanao batisa ry havako satria izany dia hoe izany no lalana sy ny fahamarinana ao amin'Andriamanitra dia ny fanaovanao batisa. Aleloia. Dia mino fa nisy azonao iresina izany fa tena sambatra ry havako tena milamina miaraka amin'Andriamanitra dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany Aleloia. Amen. Alléluia. Mialatsiny mankasitraka ny anarana mba makirinina tao anatin'izay teny izay dia teny mitoriana izay dia Jesosy any amaly fitiavanao dia mitobositra sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Misaotra antsika rehetra koa mifankasitrahana azy fa mampahery azy foana ny fankasitrahana izay ataonareo ireny dia Jesosy koa ny amaly fitianareo. Halleloia. Hosea 3 somary tantara hafahafa ihany izy ity, tantara hafahafa satria
noarina ho amin'ny vehivavy janga ny Israely. Somary zavatra fahafahana izy ity satria matetika zany vehivavy janga zany de tsy misy makavady. Zany vehivavy janga zany mantsy tao am-baiboly de tsy hoe vehivavy janga hoe ohatra manambady izy de miaraka amin'olona anankiray na ohatra zany, fa ny famaritana vehivavy janga de ny vehivavy mampanofa vatana, zany hoe ireo olona mampanofa vatana reny ny atao hoe vehivavy janga, zany hoe mifankatia miaraka amin'olona maro miaraka amin'olona miovaova, miaraka amin'olona maro. Zay no ny famaritana ny hoe vehivavy janga, fa tsy hoe kory le vehivavy ohatra hoe manambady de manao miaraka kely amin'olona re ambadika re indray mandeha teo amin'ny fiainana. Tsy reny ny atao hoe vehivavy janga, fa vehivavy janga de tena vehivavy mpiaraka aman'olona maro. Ny zavatra mahavariana de izao, Jehova niteny tamin'ny Hosea. Jehova niteny tamin'ny Hosea manao hoe tiava vehivavy izay tiany ny vadiny nefa mijangajanga taka ny fitiavan'i Jehova ny zanak'Israely, nefa ireo kosa de mihodina amin'ny andriaman-kafa sady tia ampimpam-boaloboka. Eto indray zany de miresaka amina vehivavy anankiray, tsy mitovy amin'le vehivavy janga teneniko teo indray zany ty fa ty vehivavy ty indray de manambady ary tena tiany ny vadiny nefa tia olo-kafa any ambady any ivelan'ny tokantranony indray. Ity indray zany vehivavy resahana io, zany hoe tsy le vehivavy niteneniko taminareo tamin'ny voalohany, fa vehivavy tena manambady ara-dalàna tokoa. Aleluia. Ary tiany ny vadiny. Izy io zany tsy hoe kory tsy tiany ny vadiny no mahatonga azy, tsy tiany ny vadiny fa tena tiany ny vadiny, zany hoe tsy misy antony tokony andehanany hijangajangany ivelany. Zay zany toerana misy an'ity vehivavy ity. Afandray mantsy hoe tsy tiany ny vadiny na vonoiny ny vadiny na ampijaliany ny vadiny na tsy omeny ny vadiny sakafo de tsy maintsy mba mitady any ankafa, fa tena tiany ny vadiny nefa maninona izy, nefa mijangajanga. De io vehivavy io nanirahany Jehovahandriamanitra ho alainy Hosea vady. Ndana izy tiava vehivavy zay tiany ny vadiny nefa mijangajanga taka ny fitiavan'i Jehova ny zanak'Israely, de hoariny Jehovahandriamanitra taka ny fifandraisany amin'ny zanak'Israely. Jehovahandriamanitra de miteny hoe zah ny vadinareo. Aleluia. Fa tsy misy hafa. Ny zanak'Israely de niraisin'i Jehova ohatry ny vadiny. De Jehovahandriamanitra no hoe eo amin'ny plasin'io lehilahy izay manana vady tiany io, tiany le vadiny nefa le vadiny nanino mijangajanga. Inona le hevitry le fijangajangana eto? Tsy le fijangajangana ara-nofo ny resahan'Andriamanitra fa le fijangajangana amin'Andriamanitra. Jehovahandriamanitra zany mandray any zanak'Israely ho vadiny, nefa ny zanak'Israely sasatry manompo Andriamanitra. Ny zanak'Israely revana rehefa misy tanàna lalovany de mora raiki-pity amin'ny Andriamanitra io tanàna io izy. Misy firenena itsahy de mora raiki-pity amin'io Andriamanitra io. Ty vao ny zanak'Israely, ty vao. Hainareo hoe ty vao, zay vaovao ihany ny tiana, zay mbola tsy hita ihany ny tiana, fa zay efa eo tsy tia. Hoy izy Jehovahandriamanitra de tahaka ny fitiavan'i Jehovahandriamanitra ny zanak'Israely, nefa ireo kosa de mihodina any amin'izay Andriamanitra hafa sady tia ampepam-boaloboka. Materialista be zany. Tia ampepam-boaloboka zany materialista be zany. Misy eo amin'ny tambajotra tserasera mahavariana mahita olona miteny, misy vehivavy manao publication hoe fitiavan'izany efa tsy ampy tsao fa volany miasa volany ilaina.
ampitsona zany je t'aime sy nytiako ianao zany fa vola tonga de ale tena jesosy sanatria efa fivarota-tena fao be ngeryapona zao mandeha am'ty zao tontolo zao ty mitambajotra serasera misy fotoana tena tsy mampitejery io réseaux sociaux io na vehivavy kely mbola ankizy tanora vatombatana efa ramatoa efa antitra de tena mahavarina anao fa misarisarika olona zany toy vokatry ny fahantrana ve zany zavatra zany sa le efa na fijangajangana efa miparitaka tia tia apepam-boloboka zany hoe matérialiste zao zany zao tena mahavarina na hoe fantena napetraka hoe mbola misy ve zao olona tena hoe mifankaty am'izao tsy misy tsy fijerena matériel tsy fijerena hoe inona ny tena zavatra eo amin'ny olona io tsy mihavarina ihany fa raha olona tsy anasa zany ianao na mety mbola tsy mbola vo miary mety sarotra aminao ny sarotsarotra tsy haiko aloha fahitako azy zay zavatra zay mba fandinihako an'le zavatra mitranga izy izy le olona zay na ny volanaovako maquillage ary izy tsy anananao ko inona ny rakerano io ny andaladalanao ana enjany zany ka ireto zanakisy reto raha vehivavy amin'ny lehilahy de tia pepam-boloboka zany hoe tena matérialiste tsy mitodiky zany raha tsy misy tomobile tsy mitodiky zany raha tsy mandalo ny ranomanitra be sy ny firavaka be volamena sy ny sisa zay le tia pepam-boloboka zay ny endriky ny zanak'Israely eo amin'Andriamanitra de miodina ho am'izay Andriamanitra aby sady tia pepam-boloboka ry havana malala raha tsy toetra nge zany raha tsy toetra nge zany ry havana sady efa janga no raha tsy toetra fa zao tsy nabandonen'Andriamanitra tsy nabandonen'Andriamanitra mbola nasen'Andriamanitra no tiavana satria Hosea de anditorina zany fitiavan'Andriamanitra zany amin'ny olona de nasena tena ny expérimenteny Hosea mihitsy aloha zay zavatra zay io ary misy vehivavy janga sady tia pepam-boloboka fa zao tiavo aika ry havana ao amin'ny Jehovandriamanitra na de efa ohatrohatry zany aza ny toetrany zanak'Israely de mbola tiany any satria ny Andriamanitsika de Andriamanitra fitiavana sady jerenareo andiny faharoa ka de novidiko sekely volafotsy fa volafotsy de novidiko sekely volafotsy 520 sy valo ordia omera iray sy tapany izy novidiko sekely volafotsy 520 sy ordia zany sekely volafotsy 520 zany de ambony vidy zany ny tao amin'ny baiboly de misy vidiny mihitsy ny olona ny vehivavy ampakarina ka mbola virginy doty moa filazan'ireny iny amo zany filaza zany amin'ny iny amo zany ny azo andikanana ny doty ry havana amin'ny teny malagasy ohatrany hoe tapimaso ve sa vodio iny moa zany inona no azo andikanany doty amin'ny teny gasy izy mba mahay azy le omena le vodiondry le vodiondry omena ny ray aman-dreny mba azahoana ny razazavavy tapimaso soatra ny marina ty anahy tapimaso vodiondry ihany koa rehefaka ny razazavavy maso mila mitondra vodiondry fa tsy misy ary reny ady varotra kely misy izy zany ohatrany hoe vidiny
doty ka ny doty amin'ny zazavavy virziny a de tsy mitovy amin'ny vola fanome amin'ny vehivavy janga. Manketsika jery ohatra zao hoe any amin'ny exodosy toko faharoa amby roapolo exodosy toko faharoa amby roapolo exodosy toko faharoa amby roapolo andiny fadimy amby folo ary misy olona mitona zazavavy izay tsy voafofo ka mandry aminy de amin'ny arena etretanao hoe arena mihitsy nomena amin'ny arena azy izy mba ho vadiny raha lasa aloha zany le action de arena mihitsy nomena fa tsy tapimaso tsony fa raha mandady koa ny rainy ka tsy manome azo vadiny de ando vola raha lehilahy araka ny andrena fanome zazavavy ampakarina fa maninona tsy maintsy omena zany satria mivadika vehivavy jangy vehivavy rehefa vera ohatra misy lehilahy tonga maka azy ao arinan'izay tana hoe fiarakodia rehefa vaoby izy rehefa le mbola le mifony sasevy mbola anaty 0 kilometra fa io vo 15 000 kilometra fotsiny iny de efa mihena be mihitsy ny vidiny misy différence be mihitsy ny prix sanatria tsy hoe mampitovy ny vehivavy amin'ny tomobile fa itikitenenana amintsika zany manao hoe ny vehivavy virziny tompoko tamin'ny baiboly de arena mihitsy nomena azy vo azo zareo tsara fa ny anisan'ny vehivavy lafo doty indrindra tao tamin'ny baiboly de ny zanaky Jakoba nanana zanaka vavy atao hoe Dina Jakoba tsara tarehy io Dina io izy ny Dina manaraka atsika izy mananarana hoe Dina tsara tarehy be mihitsy ny Dina rehefa tsara tarehy izy de nisy lehilahy atao hoe Sekema ivita moa izy ty zany la tsy diso Sekema tena raiky tamin'ny Dina de jereo tsara ngeza ary tenenin'ny Sekema ary amin'ny Genesis toko 4:30 andininy faha 1 ary io Sekema tamin'ny rainy Dina sy ny anadahany aoka mba hita fiteo masonareo aoka mba hahita fity eo masonareo ary zay lazainareo amiko de omeko na de arena be sy zavatra betsaka azy lazainareo omeko de omeko ihany zany araka ny olazainareo amiko fa meo any zazavavy ho vadiko da tena miakatra ambony be mihitsy ny totony raha lavanty izy zany de efa le hitanareo hoe voatabia any ambanivohitra hoe voatabia tokony azonao 500 de efa le fa ity mpampare mihitsy manao lavanty iny rehefa le voka-dehibe iny tena mba te iny mba plaisir makane de mivimbivimbina vola izy de le 500 ray de 100 misy miteny 700 anty izy 500 to de beka narivo iny tena mba te iny mihitsy raha valavanty zany ty de tena tafakatra ambony be mihitsy ny totona satria Dina no alainy eo Dina ka raha izany ny jerena ity vehivavy janga ity zany de tokony tsy anana n'io prix io sekely volafotsy 5 sy varo de ahomera iray tapany ambony zany totony zany ambony zany nefany raha fiara zany de efa occasion raha fiara ho etiko itenenanao zany hoe tsy mifanaraka le prix ny vitanana azy sy ny toerana misy azy fa zao tsy nampisalasala nosy ary napresian'Andriamanitra izy fidio io alleluia na le vehivavy aragaga way ahoana zany de ohatrany mahagaga nasy anao io vonjeny Jesosy hoe titsika ty verava tena anoizana aina fa jereo nge tenanao de reto ange Jesosy tsy mbola nanota nandre mandeha azy fa maty
ho atsika fa mpanoty isan'andro voateraka de mpanoty jesosy voateraka tsy mpanoty zany tsika nitorotoroa tamin'ny fahotana voateraka tsika de miaraka amina tena hoe toe-po toe-panina toe-tsain'ny mpanota teraky tsika tonga de ratsy ke raha tsikelikely fa tonga de ratsy averiko foana tsy ampianarina mandaingy zany tsika fa mahay mandaingy ao azy tsy ampianarina miteny ratsy zany io fa tonga de mahay miteny ratsy ho azy milaza marina ny milenarana manao toetra ratsy tsy milenarana fa eo azy fa malala fomba milenarana vo malala fomba alleloia teny ratsy zany misosasosa de mbola kely moa de va misosasosa fa mitory teny zany ianarana mihitsy zany iomanana vo mitory teny nefa zany karazan'olona zany novidiana sekely volafotsy volafotsy 5 mbola sinakado vary ordea omera raisy tapany mety gaga ny olona mety gaga koa ianao a ividy any ve de io novidiana fa mba zany koa ny teniny devoly am'izao fotoana zao ambany tany hoe mba ividy any ve jesosy de rado novidiana mba ividy any ve anao jesosy de riaingoniriny any novidiana mba ividy any ve anao de rikadaka ny novidiana mba ho faty any ve anao de jolay eo ambony azy fijaliana no novidiana zany tsika satria za sianao io de novidiana lafo halleloia asan'ny apôstôly 20 asan'ny apôstôly 20 asan'ny apôstôly 20 andiny fa 20 tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra zay nanaovan'ny fanamasinareo mpitandrina iandrasanareo fiangonan'Andriamanitra zay novidiny tamin'ny raha tsika ingeny ny fiangonan'Andriamanitra any tsy novidina tamin'ny sekely volafotsy tsika na sekely volamena tsy novidina tamin'ny diamant fa novidina tamin'ny raha le ny tena amiko hoe le tsika mijery de hay mba hividy any be de vehivavy janga fa zany ny toerantsika eo masin'Andriamanitra ny avana hividy any ve de mpangalatra mpamon'olona eny ry avana tsisy mahasamihafa asy ianao zany samy nanao ratsy teo masin'Andriamanitra tsika aroiza tamin'ny 17 amin'ny Osea 17 aroiza tamin'ny andro maro ny toerana miandry aho fa tsy avela hijangajangana hanambady olo-kafa ianao ary za koa de ho toy zany aminao novidiana zany ty vehivavy ty dia andro maro no ny toerany miandry azy ny vady zareo mbola tsisy ninona natao fa mpiandry fotsiny inona ny dikan'izany ampianarina tsy hijangajanga-tsony ny vehivavy manomboka eo alleloia manomboka eo ry havana nalaina io vehivavy io sahala amin'ireny hitanareo le ohatra hoe sovalidi alaina fa ny anaty kalany le mitrotrona be de tena misaotisaoty mandakandaka be de ampidirina ao anaty vala de ao anaty vala ao izy a manomboka omena inona izy manomboka omena villa tsy le bozabozaka sauvage reny zao fa tena mena villa ara-dalàna de manomboka izy de manomboka ampianarina manomboka tezaina ao anatina vala tsy misaotisaoty ery mitsipatsipaky iry zao fa manomboka efa mandeha ampianarina mandeha normal faranginy le manao de manao match eny amin'ny 14 juillet sy amin'ny 26 juin zay andro maro ny toerana miandry aho fa tsy avela hijangajangana nambady olo-kafa ianao ary za koa mba toy zany aminao alleluia ho Jehovah le lehilahy zany efa endry hatramin'izay hijanona ho endry izy fa le vehivavy ampianarina ho fanina mba tsy hijangajanga-tsony zao ngery avany ny mpijangajanga faratapony rehefa ampianarina tsy hijangajanga-tsony afaka no endry
indrindraindrindra ampahafantarina anazy ohatrinona moa no ny fitanana azy fa soavana ngery avana zany hoe ianao zany a vehivavy janga hitanareo a ianareo tsara raha bajanga any amin'ny bokin'ny Josoany misy atao hoe raha bajanga zany raha bajanga zany a de faratapony tamin'ny fijangajangana indray zany zay misy ny anarana zany de olona tena azo lazaina hoe fa tokony lany zara fa jerenareo a ao amin'ny Jehovandriamanitra nataky ny ahoana ny faharatsitsika de ho Jehovandriamanitra aminao androany avia arifandahatra isika fa na de mena tahaka ny tsaka azy ny fahotanao ary mangatrakatraka tahaka ny sily de hotsiko tahaka ny oram-panala de hotsiko tahaka ny volon'ondry fotsy fa ndao fotsiny hifandahatra izy Jehovandriamanitra zany androany te hifandahatra na ny olona ratsy raha misy olona toy eto mpamono olona te hifandahatra amin'izany Andriamanitra ary te hividy lafo n'izany olona zany Andriamanitra te hividy anao lafo Andriamanitra tena ataony tsara vidy ianao satria toy ny porofona aminao fa sarobidy eo anatrehanao tsy misy olona ray tsy tian'Andriamanitra any eto an-tany ny olona no mitsoaka sy miala sy mandahana Andriamanitra fa ny olona rehetrarehetra na ineritreretinao fa tokony ho faty misy gendarme nitifitra olona androany toy izany hoe tokony sanatria matesana ozy izy tsika fa teneniko anao fa tian'Andriamanitra ny olona iny de tsika nandray miteny azafady tompoko a de tsika nandray miteny manao hoe enko hoe de tian'Andriamanitra nefa ianao io koa zao jerena raha misy olona ny olo-masina ny an-danitra any raha mahita ny fahadalantsika sy ny faratsika de mety hiteny hoe io koa ve de vonjena Jesosy io ve Jesosy de amononao tena mahita ny faharatsitsika ry havana malaka raha bajanga zany a tena efa mpijangy zany ary tsy tokony hanana ho avy zany resaka tokantrano zany fa raha makitsika alleloia raha makitsika ny amin'ny filazantsara Mateo toko voalohany a misy action anankiray tsara be nataony Rahaba nampandroso ny iraka avy any amin'ny Josoa izy rehefa hiakatra tao Jeriko a ny zanak'Israely hamaky any Jeriko io Rahaba jangy io ny olona anankiray tokana nandray ny iraka Josoa ny iraka Andriamanitra zany hoe takany hoe io zany ny olona tokana nandray filazantsara teo amin'izany tanàna ny Jeriko zany de raisy hoe enao zany eo amin'ny fianakavianareo ray manontolo no anotokana mandray ny filazantsara eo amin'ny fokotany misy anao ny anotokana mandray filazantsara eo amin'ny firenena misy anao ny anotokana mandray filazantsara mety hoe enao nefa enao janga raha bajanga fa nisy action nataony tany toy Jehovandriamanitra izao ho tsarovana foana ty vehivavy tena rahovina alleluia ho tsarovana zao nataony zao Mateo toko voalohany filazana Mateo a toko voalohany andiny voalohany ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy amin'ny aran'i Jesosy ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy zanaky Davida zanaky Abrahama niteraka ny Isaka niteraka ny Jakoba niteraka ny Joda amin'ny rahalahavy ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara ary Fareza niteraka ny Hezrona ary Hezrona niteraka ny Rama ary Rama niteraka ny Aminadaba ary Aminadaba niteraka ny Nasona ary Nasona niteraka ny Salmona ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba alleluia tamin'ny Rahaba io a Rahaba jangy io fa tsy Rahaba hafa any kosa tsy Rahaba le tany anaty lapy io tsy Rahaba le zanaka mpanjaka io fa Rahaba janga tany amin'ny Josoa io nalainy Salmona ho vady de rehefa nalainy Salmona ho vady io de niteraka lehilahy nalaza be tamin'izany andro zany atao hoe Boaza tamin'ny bokin'ny Rota nisy lehilahy le manan-karena be manana tanimbary be Boaza ny anarany ny maman'iny de Rahaba janga zany hoe zany Boaza zany de nateraka na vehivavy janga fa nomen'Andriamanitra no avy mamirapiratra nomen'Andriamanitra tokantrano tamin'ny alalan'ny Salmona ary raha toy izy atsika Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota Obeda niteraka ny Jese
Jesy niteraka ny Davida mpanjaka de nandeha tantara any amin'ny adiny fadimy amby folo ary Eliota niteraka ny Eleazara niteraka ny Matana niteraka ny Jakoba niteraka ny Josefa vady Maria ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Alleloia. Iza zany bebe an Jesosy Kristy? Rampatsanga. Aikety Jesosy tsika ty taranaka vehivavy-tsanga. Ary rariny izy raha mividy ny vehivavy-tsanga tsy mafoy ny vehivavy-tsanga. Alleloia. Efa toetran'Andriamanitra ry havana ity mianatra vehivavy-tsanga ity. Aikery na dia nipoiran'i Jesosy ho nofo ary teto tany ny bebe any ke itsanga. De tsy adinony ny namonjy ny vehivavy-tsanga. Ry havana, fehezina tao amin'izay ary le vehivavy tao amin'ny Hosea dia tsy navelany tsangajanga intsony izy. Araka ny tendrena Makirina teo hatramin'ny nahavitany Batisa dia niova ny fiainany. Fa maninona no niova ny fiainan'ny Makirina? Satria zao nanomboka tamin'izy vita Batisa dia misy vala anankiray hitazomana anazy. Ny anaran'io vala io ny atao groupe c'est Maris. Alleluia. Amen. Raha eto aminay vala zany be dia be. Fa raha eto aminay ny anaran'ny vala eto aminay dia atao groupe c'est Maris. Zay vita Batisa eto dia miditra anatin'izay groupe anankiray. Ao tazominao amin'izay ny olona rehetra dia tsy avela hitsangatsanga. Tsy avela nambady olo-kafa. Ndika zany tsy avela manana Andriamanitra hafa. Tsy avela manana mitazona finoana hafa. Fa mifantoka amin'ny Jehovah Andriamanitra ilay anitokana, ilay vady. Alleluia. Ilay vady tena tiantsika sy mikarakara antsika. Andiny faefatra. Ary andro maro niterany zanak'Israely tsy hanana mpanjaka, nampanapaka na mpanavitra na tsangam-bato na efoda na terafimy. Rehefa afaka zany dia iverina amin'ny zanak'Israely iverina ny zanak'Israely ka hitady an'i Jehovah Andriamaniny sy Davida mpanjakany ary andeha mikofotra anatona an'i Jehovah sy ny fahasoavana izy ramby any am-parany. Izany no tonga antsika eto ohatr'izao isan'andro. Hitanareo ny anaovana an'ity fandaran'ity isan'andro. Ny antony anaovana an'ity fandaran'ity isan'andro dia tsy hoe akory hoe misy manan-karama izay mivady ka tsy maintsy atao ity isan'andro sao dia be ny mpanan-karama. Fa atao ity isan'andro mba haninona? Mba ho vala anankiray hitandremana ny ondrin'Andriamanitra. Alleluia. Dia etontsika isan'andro isan'andro. Etontsika mifampitaiza amin'ny tenin'Andriamanitra. Etontsika mifananatra sy mifampianatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Etontsika mifampitahiry amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Andro maro ny toeranao miandry fa tsy avela hijangajanga na hanambady olo-kafanao ary zaho dia mba toy izany aminao. Ny esorina voalohany indrindra eto amin'ny fikambananay dia ny Andriamanitra hafa rehetra. Eto tsisy mivavaka amin'ny sarivongany Maria zany intsony eto. Eto tsisy mivavaka amin'ny Bouddha zany intsony eto. Eto tsisy mivavaka amin'ny tsy haiko inona avy ny karazana Andriamanitra. Eto aminay misy karana, misy mety sinoa eto, misy mety samy manana ny Andriamaniny daholo zany. Fa tsy eto moa mety sinoa. Fa zao tsy avela hijangajanga intsony. Tsy manana Andriamanitra hafa intsony. Tsisy olona miompy-sokatra intsony ato satria matahotra tsy miompy-sokatra ny rasy fa le ato niompiana sokatra. Eto aminay tsisy olona zany miompy-sokatra zany intsony mba tsisy amsafa. Eto aminay tsy azo amsavily zany intsony. Tsy maty mosavy zany intsony. Alleluia. Amen. Eto aminay tsy misy olona matahotra mpamosavy sy voraka ny loana miala dia mitazona ny mpanjaka be ny tany. Tsy misy an'izany satria izay tsisy mampivoraka anay zany intsony. Fa efa voasarona fiarovana. Alleluia. Le vadinay ange miaro. Le vadinay ange tena tianay. Le vadinay ange tena manome zerinay. Eto tsisy manompo sampy mandeha tratran'ny olona mandeha manompo sampy miompy atodin'omby zany intsony dia hoe ino mahatonga harena. Tsy mila an'izany intsony satria ny vadinay mikarakara anay. Jehovah Andriamanitra zany vadinay zany mikarakara mahavita anay, tsy dia davanay vady hafa intsony. Ampy ho anay ny fahasoavany, ampy ho anay ny fahatsarany ary mirehare izay manana azy. Amen. Dia izany ny tantaran'ny Hosea ry havana. Mahavariana ilay tantara fa mba mahavariana toy izany koa ny tantarantsika sy Jesosy. Hoe ity tsika tena namonoana. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, mianjana natokana mba tsy ho very rehetra mino azy ka
hahafahanana ny fiainana mandrakizay dia miandrana fiainana mandrakizay daholo tsika reto satria novidiana tamin'ny raha novidiana lafo tadidio manomboka androany fa lafo vidy ianao io lafo vidy ianao ho tahintombany antsika rehetrarehetra tapitra sady ny torotentsika tapitra sady ny famerabelarana radio akiradio io kantoko misy aminareo télépanahy inona nakasika anareo inona no azonareo ambara androany inona ny azonareo lazaina dia anjaranareo zao ny mizara fahatsapana tao anatin'izay zavatra renareo zay inona ary no azonareo ambara izy ary ny anjo voalohany mizara fahatsapana dia anao izy tsika rehefa avy eo amaraparana antsika ny fotoana. Halleluia. miandro olona miditra ary tsika eo ary naty analo dia efa raha tsy miantso voalohany izy dia efa mahagaga efa maninona ny tsy miantso voalohany azo aloha ampidirintsika ary aloha marina tiana marina tiana ianao ary zao niditra voalohany inona ary ny azonao ambara inona ny azonao tenenina anao fitenenana dia mankasitraka pasiterana amin'ny fitenenana ny tena nanamarika an'andro efa tetran'Andriamanitra mijery vehivavy zany hoarina amin'ny zanaka Israely izay tia Andriamanitra hafa rehefa isaky ny mandeha mahita dia ohatry mandray ny finoana iny dia rehefa efa tetran'Andriamanitra mijery an'ilay zanaka Israely ohatr'izay dia atsony ampidirina ao anaty vala dia tena hoe ataony mihitsiny mikarakara azy tsaka Andriamanitra hafa mihitsiny dia ohatr'izany koa zany sika izay maharery dia tena faharoana nanamarika anazy hoe novidiana tamin'ny Jesosy sika nefa tena tsy miendrika zany sika satria tena nanao adisoana betsaka nanao fitsangajangana betsaka mihitsy dia iny raha iny no nanapaka atsika dia mahatonga ny tevoly miteny hoe fa maninona izy no afahana ohatr'izany koa nefa tsika mety tsika koa mety tsara ohatr'izany manino ianona no afahana nefa ny tena jereo ohatr'izany dia mety ohatr'izany koa fahitan'olona lafa tsika dia mankasitraka ny rehetra pasitera tamin'ny famelabelarana tena. Alleluia be mankasitraka tena mankasitraka anao mamy be fizarana fahatsapana sotra ny marina tanatsika tao anatin'ny fizarana fahatsapana dia Jesosy hamaly fidianao dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo piditra olona hafa indray tsika. Halleluia. Nefa mpizara fahatsapana daholo ihany zao reto efa mizara reto Halleluia. no rehefa dia ampidintsika ary nanambavitsika Andrina Rodriguez rehefa ao inona indray ary ny azonao ambara androany tahin Jesosy pasitera dia tahin Jesosy daholo tsika ary dia mankasitraka amin'ny fitenenana dia mankasitraka anareo menatapita amin'ny ten'Andriamanitra ny zavatra tena nikasika be n'androany dia hoe ny tantarany Oseana mihitsy hoe nasain'ny Jehova nanambady nanty vehivavy janga satria ny vehivavy janga mihitsy zany mety avy eo no liana an'Andriamanitra dia amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia hoe tahaka izany koa tsika efa nifahana tamin'izany hoe fanao dia tsika novidiana lafo tsy novidiana tamin'ny vary rovilany sy sy kely volafotsy fa novidiana tamin'ny raha ny Jesosy no novidianana atsika dia efa fately hoe Andriamanitra dia tsy misy olona tsy tia izany raha mbola hita ambony tany na dia ny olona namono ireny ary dia tian'Andriamanitra daholo ny olona rehetra fa ny olona no miala amin'Andriamanitra dia rehefa tetran'ny Jesosy mihitsy dia mitia vehivavy janga dia rehefa itsika zao efa anisan'ilay hoe efa navakarina dia efa tafiditra ao amin'ny izay maresy dia tao tsika no navaka marina dia tsy midangadanga fotsika satria tsika efa tsy mitariky manan'Andriamanitra satria afaka Jehova rehetra dia hoe ampitsika fahasoavana izay tena mahakasika be pasitera mahakasika indrindra Jesosy.
Alléluia. Mankasitraka be dia be anao aingodina Rodriguez tanaty izay fizarana fahatsapana mamy be zay dia Jesosy hamalifity anao mitombositra sy fahasoavana trano mahafinaritra be foana ilay fizarana fahatsapana izay ataonareo dia tahiny tompo dao ary itsika piditra olona hafa manaraka indray inona indray ary no azon'ny Ndralatojo ambara fa anao ny fitenenana androany. Jesosy tsika rehetra dia misy kapasitera hanambe fitenenana dia mankasitraka anareo mianavata amin'ny toriteny na ny sokomagrina aloha tena nakazy fitenena ilay fitaratara samy amin'ny batisa ka mandrapatonga an'izao dia mahakasika kely keo dia nandrosy dia avy eo tao amin'ny vala tsy navela hijangajanga intsony ilay hoe tena mpijerona vavolombela koa tena mahakasika tsy mienatra tena samy teny hoe zany jangajanga taloha dia ilay fijoroana izay mihitsy ny tena mahakasika kely hoe tena tsy atao mamenatra marina izany efa fijoroana vavolombela voninahitandriamanitra aleloia dia nakasika kely dia ny faharoa nakasika anahy ilay filazanany Jesosy teo hoe avy amin'ny raha-bajanga izy dia ny tanontana teo dia hatramin'ny Rahabo dia Boaza koa ilay kely mpanan-karena be mbola tsy tandrotandroka io fa androany vao tena voraiko tsara kay ay Rahabo ary mamy efa teny izy Boaza mpanan-karena tsy fa le roam-pihavanana zany ny androany vao voray tsara dia mahafinaritra ilaina foana miheny toriteny fa manampy mampitombo fahalalana aleloia. Dia ny fahatelo ilay momba ny Osiaty koa tena nakasika be ilay hoe izy misy natao fanoharana zany dia enany aloha izy dia amin'izay fantany dia sady Andriamanitra ny afatrany ihany koa. Dia mahafinaritra hoe atsika na dia tsanga kely koa ary hoe fa tiany Jesosy dia sady tsy mividiana volafotsy kely na volamena fa tonga dia ny rahan' Jesosy raha misarobidin'i Jesosy mihitsy aleloia no mividanana antsika dia nakasika be tena anatin'ny folo alina mihitsy hoe Jesosy tena misaotra aleloia dia mahafinaritra dia tay Jesosy daholo. Aleloia be mankasitraka Ndralatojo mamy be fizarana fahatsapana Jesosy hamalifity dia mitombohitra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo izay no zara fahatsapana misaotra anareo mafana mihitsy ny fotoana misy anareo mizara fahatsapana ireo atsika tirity dia vavaka avy hatransika elaela tirity tsy nataontsika teto. Misaotranareo fizarana fahatsapana sao dia hanomboka ny anao irary tsika aoriana aritsika teo dia vavaka sady dia vavaka ho an'ny firenena ihany koa tena finaritra tao lery. Sapaku dia locha nawe nayo iza inufianaku Taniana tinila pagawe Masinto minifita banawe Nati medikiasa Kinutia vina Dia nawe sapaku dia locha nawe nayo design of yainago no se tome mi fita manawe Nati medicasa Tinuta vida
Alleloia. Misaotranao zay Jesosy a ny amin'ny fotoanandroany ny amin'ny fatanterahana ty fotoana teto anio. Misaotranao zay satria lasony herinao rery any a dia tsy mba nisy ninina totoza teto androany. Jesosy malalo androany Jesosy dia mametraka zay androany hoe tahio zany teny zany a mba tsy hisy ho very. Tahio zany teny zany mba tsy hisy ho latsaka fa tena samy amo avy zato eny aty anatiny tsirairay avy. Jesosy eo za matoky fa ny fanahinao masina hanondraka an'izany vo zany mba hamo mba haniry. Ikolokoloy aty anatinay reny toloteny reny, ikolokoloy mba velona tsara aty anatinay ny teny, dia hamo be dia be aty anatinay ny teny, dia ho fiainana mandrakizay ho anay ny teny. Misaotra Jesosy a mba afaka manokana ho an'ny olona zay tonga eto androany a zay mety manana olana mety manana ady izay atrehany izy ireo. Mety misy olona koa tonga eto androany Jesosy tena matsapa ny tenany mihitsy fa tena araka ny toloteny teo mihitsy tena ratsy, matsiaro ny tenany ho ratsy. Dia porofoy aminy amin'ny alalan'izany teny zany, amin'ny alalan'izany hetsika zay ataonao zany fa tiany rehetrarehetra ianao. Misaotra Jesosy. Ianao anie mila fo amin'ny tsirairay avy isa tokantrano isa ambatan'olona dia ameny sahaza ho anay tsirairay avy.
raha toy izay tena anjelinao tombo manodidina ilay tsirairay avy dia ameanay tombonandrom-pahavelomana sy fahasalamana heri-tanjaka indray rahampitso sotra Jesosy io halleloia amen ivavaka tsika amin'izao fotoana izao ny firenena mpandrosikana mbavintsika mihaja ivavaka ho an'ny firenena mihaja anao ny fitenenana akasitraka pasitarana ny fitenenana iny Jesosy tsika tsirairay avy mbola hiaraka hivavaka tsika ho amin'ny firenena sy famaranana ny fotoana Jehovah-Andriamanitra rainay tsara velom-pisarana anao ny tsy anatin'ny fonay sy ny sainay ary ny fanahinay fa tateraka sy lava indray fotoana ty tandroany nandray indray zay tao amin'ny alalan'ny teninao tena mifanatrehanao teto Jesosy makasitraka fa tena hoe mamy aminay ny fitiavanao anay tena mahavaliana anay Jesosy ny fitiavanao anay izay taranaka vehivavy janga izay tena ratsy toetra nefa tsy nahalianao zay Jesosy efa impiry moa zay Jesosy no mampirafy anao amin'ny Andriamanitra impiry moa izay no niodina taminao Jesosy fa mbola novonjenao ihany tamin'ny fahasoavanao indray zay Jesosy ohatra Jesosy ny amin'ny vidiananao any lafy tamin'ny rahanao soa rehetra Jesosy rehetra Jehovah-Andriamanitra rainay fandahatra aminao na dia mena tahaka ny janky aza ny fahotanay dia mbola Andriamanitra tianay foana ianao tena hoe Andriamanitra mikarakara anay Andriamanitra mamela ny heloka ianao na dia tsy mindrika ary zay Jesosy dia makasitraka fa tena tonga mibidy lafy no ny fidiananao anay satria izay fahadapakarina aminao ohatra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay Jesosy entinay tanatrehanao ty firenena ity dia firenena zanga firenena nalavitra anao ary tia mampirafy anao amin'ny Andriamanitra kafa nefa mbola tianao ndreto izay malagasy mivavaka aminao Jesosy fa tsy miafina aminao Jesosy malala ny tranga nisy sy ny sefefa firenena ity androany tao anatin'ny korotana tao anatin'ny raha mandrika eto amin'ny firenenay Jesosy tena mba jereo manokana ny tsirairay avy jereo ty firenena ity jereo ny malagasy tsirairay avy izay tena miainao anatina fahoriana fijaliana efa reraka sy trotraky ny fahantrana Jesosy fa tena hoe tonga ao anatin'ny tena fanoherana faratapony malagasy Jesosy malala jereo avy reny tsirairay avy reny eny amin'ny toerana izay hiaram-bola amin'izao fotoana izao be dia be ny fandrobana be dia be zavatra mitranga ianao Jesosy hiasa eto ny firenena hiasa mitondra anay ianao Jesosy tena hivery manokana izao firenena izao ary tsy hamelanay ao anatin'ny ady mafy Jesosy tena hoe mandalo zavatra mafy ny firenena amin'izao fotoana izao fa matoky izay Jesosy fa ianao efa manana ny vahaolana ianao fa mivelanay amin'ny masom-pitiavanao hiapetraka efa ianao ampelantananao Jesosy izany firenena malalanay izany mba ho tantaninao ho arovanao tena hoe ho afahanao mba tena hitodika aminao ny vahoaka malagasy tena hoe afantatra fa lehibe ny fitiavanao anay Jesosy ka hanomboka tonga anay hiala amin'ny fanompontsampy amin'ny Andriamanitra mba hahafahanay tena mitianao hialanay amin'ny fitsangajangana ara-panahy Jesosy fa tena hitodika tanteraka aminao izany firenena malalanay izany dia raha hisaraka eto izay Jesosy amin'ity alina ity dia apetraka ampelantananao ny toromasonay petraka ampelantananao ny isatokantrano isam-baravarana ny isam-patan'olona ianao ny asa hitahanay Jesosy ary ameanay hery sy tanjaka vaovao indray atrihanay ny apitsonay Jesosy malalo voninahitra sy ny derana tilotrahinao Jesosy alleluia amen halleluia makasitraka indrindra anao ranam-pavy mihaja tao anatin'izay vavaka mampe izay nentinao zay dia Jesosy any mahalifidianao dia mitombosotra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo misaotra betsaka makirinina koa tamin'ny toloteny dia misaotra betsaka ihany koa andranam-pavinoro tamin'ny vavaka fanomboana dia misaotra anareo rehetra ny zara-fahatsapana koa Jesosy any mahalifidia dia mitombosotra sy fahasoavana hatrany ianareo dia raha mbola tsy tonga ny andro lanitra Jesosy rahapitso amin'ny alina ity dia eo anetrantsika rahapitso raha mbola velonaina daholo dia rahapitso moa nomboka tahaka mahazatra nomboka amin'ny valolo sasany ny fotoanantsika miaraka amin'ny mampionona misandrata dia aveo timbiasa fambavaka fiambelana akila de point radio 12345.com akila de point radio 12345.com afahanao meno nozapeo akila misy totensaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina ho hita iny tompo daholo amen